fa olom-bovidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintiana 1:9-20. Endre ny fahalorantena nataon'i Kristy tamin'ny fanatanterahany famonjenantsika. Ny asa tsy nety sasatra izy, nitory ny fahamatoran'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahatomorany izany, ary dia natolony ny tenany mba hatateraka ny drafitra izay efa natolotra ho antsika amin'ny fahasoavana. Nihetry manontolo ny tenany mba hanatanteraka izany, ary mba hanandratany atsika sy hanadiovany atsika dia tsy nitandrovany ny ainy fa dia nomeny tanteraka izany mba hahatonga anao hanana antoka ny amin'ny famonjenanao. Tonga mahantra izy mba handrotsahany fahafenon'ny fahasoavany sy ny hareny ho an'ny fanahinao, ny fanahiko sy ho an'ny fanahin'ny olona rehetra. Ny aretany ny azo fijaliana mba hitondra famelomana ho an'ny tsirairay avy amintsika. Tsy noterena izy nanao izany fa noho ny fitiavany, ary izany fitiavana izany no lehibe indrindra. Hoy izy manambara, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Fiainam-panompoana tsy nisy fitiavan-tena no niainan'i Kristy, ary tokony toy izany ihany koa no fiainany rehetra izay manaraka azy. Ny tena fivavahana kristianina marina dia ny mampiely izany fitiavana izany mba ho fantatry ny olona rehetra eo amin'ny fiainana manontolo, fa tsy eo amin'ny endrika naseho ivelany fotsiny ihany. Ny fanirian'Andriamanitra dia ho fanoloran-tena, ho sorona ho amin'ny famonjena sy ho amin'ny fampitatiavana ny hafa ho amin'ny tsara ny fiainanao. Dia hivavaka isika ho anao mandritsy ty andro ity. Hivavaka isika. Ray malalo misaotra satria afaka nilaza izany fitiavana lehibe avy aminao izany. Dia nanoloranao tena teo amin'ny hazo fijaliana, ary nanekenao hanatanteraka izany mba ho fitiavana anay sy famonjena anay. Tompo, ampio izay mba hanana izany toetranao izany, ary ampio izay hivelona araka izany lalana nosoritinao izany. Momba anay mandritry ny andro, arovy izay tsy hanota aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.